Ankatoky ny fidiran'ny mpianatra tsy nanadino ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny primature lefitra misahana ny fanajariana ny tany ny ministra tompon'andraikitra andriamatoa Reboza Julien ka nizara fitaovana ho an'ny zanaky ny mpiasa Kahie, stylo ary fitaovana maro samihafa no zaraina tao anatin'izany. Nozaraina fitaovam-pianarana izay nahitana kahie, stylo sy ny sisa maro hafa ireo zanaky ny mpiasa eny anivon'ny primature lefitra misahana ny fanajariana ny tany. Vokatra madiodio ny fikambanan'ny mpiasa ary nisy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny praiministra lefitra andriamatoa Reboza Julien no nahazoana ireo fanampiana ireo. Budget manokana tsy dia misy an'izany loatra fa ny firesakina ny aton'ity ministera ity zany izay verina efa tsara nataony tany aloha dia toizanay koa ty aoriana ka ohatran'ny karazana hoe association zareo zany izy no manao an'ireny dia misy fifanampiana mazava ho azy avy aty amin'ny tenako dia izay natantaran'ireo zavatra ohatran'ireny ho an'ny ankizy dia ho an'ny mpiasa koa rehefa tonga ny fety ohatran'ny 26 juin na reny taom-baovao reny. Ankizy mandina ny 5 ka hatramin'ny 12 taona no nahazo anjara tamin'ny fampitaovana entina an-tsekoly ka misy 7,1 izy ireo no nahazo anjara tamin'izany. Nasian'ny ministra teny ihany koa nandritry ny fotoana ny momba ny raharaha fanakiazana tany sy ny fanesorana ny mponina eo amin'ny toeram-ponenany. Konzena ny fitsarana dia miandry ny valin'ireny zahay vao afaka tena ndraikitrinay ty raha vao misy trany izy tsy afaka nidirana tsony valy agany izay zay mahazo ny rariny araka ny lalàna izay no atao disiplinatore. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa ny praiministra lefitra fa mbola mitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny primature sy ny ratsana any amin'ny faritany. Na dia manomboka tsy misy asa hoy ny tena ny teti-bola dia mbola mitohy hatrany ny fifandraisana amin'ny any amin'ny faritany raha ny resaka asa ho amin'ny fanajariana ny tany.